miarabantsika isa-tokantrano amin'ity androany ity nareo zay manaraka ny fandarana resaby androantsika dia hiresaka manokana ny fampihavanam-pirenena izay anisan'ny teboka lehibe andrasan'ny malagasy maro tokoa eo amin'izay fiainam-pirenena izay zay indrindra no nanasana tamin'ity androany ity ny monseigneur Samuel John Ranarivelo filohan'ny eklezia episcopaly malagasy ary ny pasteur Rakoto Andor Modeste filohan'ny fiangonana luterana malagasy miarabanareo mirahalahy ary misaotra an'ireo vatrany nanaky ny vahiny teto aminay tamin'ity androany ity. Ao anatin'izay hoe fampihavanam-pirenena izay vo tamin'ny voalohandohan'ny volana martsa 2021 ity tsika no nanao le hoe fionambe régional izay atao hoe nanangonana ny hevitra ireo olona avy ny fotony ity resaka fampihavanam-pirenena ity tataky ny ahoana fisotran'izay ary aiza ho aitsika amin'izao fotoana izao momba an'izay hoe lalan'ny fampihavanam-pirenena izay. Ka ny zavatra voalohany moa dia fisaoran'Andriamanitra amin'ny fitantanany amin'izao ezaka lehibe iarasika rehetra manao amin'ny fihavanam-pirenena. Ny FFKM tokoa mitarika kanefa amafa fampihavanana sy fihavanana azy dia mila olona roa farafahakeliny mazoto sy manaiky hiavana fa raha anankiray ihany sarotra be ka ny rehetra misy mazoto amin'izao anao fihavanam-pirenena mba hisenigny fiadanany ambany lanitra moa zany hiseny fampanosoana ity firenena malalasika ity dia misaotra an'Andriamanitra ary misaotra ny rehetrarehetra indrindra koa moa misaotra ny fitondram-panjakana zay nahita fa tena asambahoaka malagasy tokoa ity ka nanao zay tansoraka lehibe amin'ny famasiana zay nataony isan'ny zava-dehibe eo amin'ny fanatanterahana koa zany zavatra zany. Ny hita dia nandeha tokoa ny falen'ny fizorany raharaha moa zany dia efa nisy ihany fanomanana fa noho ny fifaneraserana amin'ny fahatongavana amin'ny arabe zay sarotra andehanana dia nisy ihany telo zay vo tamin'ny herinandro teo zany vo natao fa ny sisa rehetra dia tanteraka araka le fotoana efa ny fanarahana fa hanaovana azy dia vorolanina tokoa no ferana ihany aza raha izy ny solotegna te hiditra fa satria voafetra ihany moa zany amin'le hoe solotegna ihany no tonga fa sy moatra ka nizotra sara ampilaminana ny fandehany rehetra manerana ny Madagasikara. Ny hevitra sy mitovy moa dia ho ihany ka misy somary hevitra sy mitovy zay dia hevitra mafimafy na zavatra tahaka zany fa ny saorin'Andriamanitra ary saorina sika rehetra zay liana fampihavanana dia tanteraka somatsara izy rehetra amin'izao satria efa vita koa zany na ny any Bombolava sy Mpiavasy melaka zay somary ny andro kely. Rehefa vita ary zay ny ataontsika hoe assise régional zay ahoana zany mety roviana zany mety hoe ho fantatra ny résolution mivoaka tamin'izy ireny? Eny tompoka izy io misy tokoa no sy maintsy hanangonana ary efa natao ny fanangonana satria ao amin'ny raha fitondrano amin'ny FFKM moa zany dia misy le atao hoe CFIP ary misy atao Brofib zay mananadidy hanangona azy rehetrarehetra io ary sy ireo ihany fa misy le atao hoe comité technique zay hitambarany ny solotegna avy amin'ny fiangonana efatra ato amin'ny FFKM sy ny solotegna avy amin'ny filoha 10 zay mivondona manao ny asa lehibe araky ny voalaza teo ary izany zavatra zany dia atao mialoha moa fa saingy eo indrindra no ilana le fihaonam-be-pirenena iarahana mahita sara satria misy solotena avy amin'ny isaparitra tonga miaraka amin'ny zany fanaovana ny fihaonam-be-pirenena zany hibanjinana indrindra izay fanangonakevitra sy fanambarana azy zay. Rehefa efa natsidika teo ihany no pasteur ny resaka hoe filoha anankidimy solotena filoha anankidimy misy anankiroa atreto aloha dia fantatra hoe
mbola tsy nandray anjara ao anatin'izay hoe fionambe izay natao zay nateo nle fionambe paritra atreto ve zany efa misy ny dinidinika na hoe paikady entinareo andresena rahatra nireo filoha anankiroa ny sokandarinareo ny filoha Javelbert sy ny filoha Andrajoel. Eny tompoko io moa dia fa fantatra hatramin'ny fanombohan'ny hoe hidinana makany amin'ny faritra fa ao ny président Tete Zamita zany dia ao ny filoha teo aloha président Javelbert fa ny zavatra zay naroso dia tena zavatra zay niarahanay nanao ny sivy zany satria nanomboka amin'ny fanontaniana 3 manko izy io dia avy teo naravina ho fanontaniana 5 fa na ny 3 na ny 5 dia samy nalefana akany amin'ny faritra daholo ary ao daholo fa sy hoe misy zavatra zay nesorina amin'ny ny fanarahana natao teny amin'ny CCI vato moa io zany tamin'ny hôtely Ngezabe ao io ka sy misy lasaka ary sy misy zavatra zay noheverina hoe natao tao andamosin'ireo roa zay niala fa igny ihany naroso fa io moa zany izy moa voalaza teo ny hevitra misy ihany sy mitovy ary zay no ilana fampihavanana mba hanambarina haitavana zay mba iraisana fa na hoe misy ny raisana zay na ny tarehiny olona samy hafa na ny aloha kibo anankiray aza samy hafa ny sainy ka ity vo maika ty zava-dehibe dia ampoizina fa misy sy fitovisan-kevitra fa ny angatahana amin'Andriamanitra zany dia mba haiseniny fifandeferana be eo amintsika satria misy fifandeferana be anke amin'ny fihavanana dia ahitavana hoe aiza ny tombosoa ambony indrindra ny tombosoan'ny firenena manontolo ny vahoaka zay fa nandalo hasarotana maro isan-karazany voatra ny zavatra ataon'olombelona ihany ampieny voajanahary koa avy eo dia vo maika raharaha be ka ny zavatra fototra zay tena lazana moa zany hoe ny zavatra zay naroso dia tena niombonana ao ny filoha 4 ao ny filoha 5 ny zavatra sikaritra koa nefa amin'izay dia izao tamin'ny fivoriana amin'ny faritra dia mety sy nahazo sodrano angamba amin'ireo ray aman-dreny anankiroa reo fa dia nisy olona zay azo nandray anjara avy amin'ny président Zafy sy avy amin'ny président Andrajoel zay mety sy amin'ny agnarany hoe nirahiny manokana mazava ho azy sy hoe izy naneraka manokana nefa amin'izao tompony mba te ahita sy hoe nanerana ny faritra rehetra fa amin'ny sasasasany amin'ireo ary sy hoe izy rehetra amin'ilay faritra koa fa misy ampahany ihany ka sy milaza moa zany hoe tena misy fidirana ofisiely amin'izay fa milaza kosa fa na ao anatiny aza misy ihany avao koa zay na dia sy fitovizan-kevitra lehibe aza misy ihany avao koa fahalianana hahalala inona ny zavatra miseho mivantana amin'ny fanaovana ka io zany nadidinay amin'ny maha FFKM dia manao tokoa zay mba hiverenan'izy rehetra ao izy 5 gn'antony zava-dehibe loatra ho an'ny firenena ity ka iangaviana izay fanandratana ho avo izay tombosoa iombonan'ny malagasy rehetra izay ka io moa resaka zay atao kanefa dia sy maintsy ny fanapahan-kevitra izy ireo ihany no tena hizorany amin'ny farany fa miasa atao dia atao efa nanoratra taratasy zahay ny FFKM zany amin'izay fiangaviana hamelana ny pomba azy hanao ny fivoriana isa-paritra rehefa nanao misy zay mialohany hanombohan'ny faritra aza ngamba zay nampisy ny sasany ihany mba tonga sy fantatro fa atao tokoa zay hiverenany roa iny ary ono monseigneur zay ohatrany hoe fabangana kely anankiroa zay ve mety isy fiatraikany amin'ny fizotrany lalan'ny fampihavanam-pirenena izay misola tompoko lohateny moa zany dia mbola manapitra ny fisorana reto amin'ny maha TV fandraisana ary
manatra ny fiaravana ihany koa ny mpijery rehetra anatin'izao dinidinika izao. Foto-kevitra moa dia ny resaka fampihavanana eto anivon'ny firenena izay efa tanterahana tohizana moa zany raha marina fa tsy hoe voatomboka na salam'izany. Ny hoe fitraikany tsy maheo ny filoha anankiroa dia ny filoha teo aloha professeur Zaferber sy ny filoha Teteza Mita Andriamatoan'ny Rajoelina. Araka ny efa nizarain'ny ray aman-dreny teo dia zava-dehibe ny fahatsapana aloha ary amafisiny zay hoe ny hevitra na rosy etikevitra anatin'izao hevitra ny rehetra io fa ary ao anatin'ny hevitra zareo fa tsy hoe hevitra manokana akory. Ny hoe fitraikany mivantana dia isiany tsy azo afenina zany teo amin'ny resaka fikarakarana fandamina satria raha nisy ny olona hoe tokony hanatanteraka ndraikitra samihafa atao anatin'ny fandamina dia tsy maintsy nofenony zay zany tao anatiny. Ny fitraikany hafa zay verina fa ary izay no tiana hotratrarina amin'izao dia ny hoe mba tsisy atsapy atao firenena fa hoe dia ivelany zay nanjorom-bala ka izay no isan'ny mbola vao mainka amafisina ny amin'ny hoe ezaka fampiverena ny rehetra. Ho an'ny fifikahina dia manavesatra ao anatiny hoe mba atonga ny rehetra tompona andraikitra ary tompona anjara ao anatin'izany fampihavanana zany fa tsy tsika malagasy ty raha marina ary dia heverina fa zay no tokony hotratrarina foana hatrany. Ny misakana sy tsy sakana ataonay angamba fa ny fampihavana izay fantanterahany fifikahina hatrany amboalohany talohan'ny to hoe zao fitondrana misy zao aza talohan'ny vanim-potoana efa elany natomboka satria tany folo sy roa arivo tany dia efa nisy dingana samihafa natao nisy tokoa ny sakatsakany io zay verina hoe ampijanona an'ilay izy nefa foto-kevitra sy ny faharesen-dahatra ataon'ivon'ny fifikahina dia tohizana ihany ary nandroso tsy kelikely teny ihany tsy niteny hoe sosa fotsiny fa nisy tokoa ny nanahirana nefa isoan'Andriamanitra fa mandroso ary miroso hatrany amin'izay tanjona tiany hotratrarina ny dinika sy ny dingana samihafa ka dia ao anatin'izay angamba no ijerevana azy fa hoe verina ihany izy ny hoe zava-dehibe fampatsahivana ny rehetra ny hoe atsika rehetra ty fa tsy tokony isy atsapa hoe hialangalana na hitaza-potsiny. Dia ina ary ao anatin'izay indrindra moa somary nisy ireo hoe ataontsika hoe olona malahelo noho hoe tsy fahafanjareo nandray anjara tao anatin'izay dinika isa-paritra zay. Anao ahoana kosa nefa rehefa anao an'izay hoe conférence nationale zay tsika mety azo iverina hoe azo anjara ve reo ao anatin'izay ary mety andray anjara feno very zareo mety hoenony fifikahina ihany koa very zareo ao anatin'izay hoe conférence nationale iny. toa dia valiko mivantana lizy fanirina ny verenany rehetra tsisy nizaniza tsy ary toena voilika ary horenesina ny feo ny hoe alahelo mipotra avy tany amin'ny fiainam-paritra raisina mpanitetena ny mety hoe fanamariana manao zavatra motsimora fa ny zana arak'izay tratra ny atafiditra ny akolafokely samihafa ny sokady spiaramonina samihafa tao anatin'ny fampionana iny ary raha nitatitra miverina ty aminay tsy zato isan-jato tsy misy ny fahafapo fa hiverina fa nahafapo ihany ny zavatra natao tany fotony tany ary betsaka arak'izay azo natao ny fandraisana anjaran'ny sokady spiaramonina samihafa na politika io na fiarahamon'ny pirenena na vahoaka tsotra ihany koa na teo amin'ny ara-pinoana ara-pivavahana dia misy zany ary
ny zana napetraka toerana tokony misy azy ka iverinay ngamba fa rehefa ho avy ny fionam-be nasionaly dia azo ataony manatsara kokoa ny zavatra efa natao teo amin'ny fionam-be paritra dia izay ngamba no azo ambara manoloana zay inary eo anatin'izay hoe fanomanana na natian'le hoe fionam-be nasionaly zay rehefa mijery n'ireo hoe résolution zavatra nidiniana tany anivon'ireny fionam-be régional reny nisy tatitra monko azonay aty amin'ny rédaction-nay zany dia miverimberina foana matetika ty resaka hoe fametrahana lalam-panorenana vaovao province autonome fédéralisme miverimberina ihany koa iny hoe tsy tokony mahazo milatsaka intsony ireo nanao fanonganam-panjakana ao ihany koa hoe non à l'impunité hoe tsy tokony isy ny tsy maty manota hoe ny commission d'enquête vérité justice amin'ny événement 2002-2009 sy ny tany aloha hafa réparation des victimes anisany hoe teboka ihany koa hitanay zany tanin'ireo zay nandray anjara atao anatin'izay ahoana ny fomba ataontsika hoe andrafitanareo am'izay résolution zay hoentina eny anivon'le hoe conférence nationale eny toko ny zavatra mazava moa dia sy hoe sy nefefika eny no tompokevitra handravona zavatra ka hanapa-kevitra ho an'ny vahoaka fa izay indrindra no ilana solotena avy amin'ny saparitra avy amin'ny isana antoko samy hafa zay mandray anjara mavitrika amin'ny fampandrosoana ny firenena nao politika civile sy ny toy izany zay mandray anjara amin'ny vatana ao ary io no ilana le fihonam-be mba ho fihonam-be io no tena hamaritra zay hoe ity zany no mitondra zany fiadanana fandriam-pahalemana ho amin'ny firenesika izany ka sy hiafara amin'ny fifanenjehana ny fifandimbiasana amin'ny famindra-pahefana na hiafara misy fifamonoana ary mba handriny ambany lanitra ka rehefa mamboly izy sy ho dahalo no tonga haka ny vokatra ka reo daholo moa ny zavatra zay tena hita mifampietry mampietry be ny fiainasika eto Madagasikara ka io fihonam-beo no manapaka hoe aiza ny tena tokony hizorana satria izay no horaisina hoe tena feon'ny vahoaka malagasy tovozona hatrany ny fotoana fa ny fanontaniana zay apetraka dia ho taridalana sy fanontaniana mitakabaly hoe enisia fa tena fanontaniana zay tena mampieritreritra sy mampandinika lalina tokoa vo manolotra hevitra ka ny maro samy manana volavolan-kevitra ao fimiroana hoe ety ery dia henona ho daholo ka raha misy zay azo ampifanohizana azy any fihonam-be no manohy azy hoe zao no mampifandraisana an'ity raha misy zay sy hita misy ampifandraisana azy dia ny fihonam-be manao hoe aiza ny hevitra maro dia eo zany no hiseniny fiseniny fandamihana fa ny heverina zany dia am'izay azo ampifandraisana sara dia ampifandraisana sara am'le hevitra eo am'izay hita fa tena mifanohitra tafahoatra dia ny any maro no raisina ary ny hafarany zany amin'ny fihonam-beo rehefa hita hoe ity zany tena petrak-hevitra mirakitra zay tena hetahetasika mba hisian'ny fampihavarana maharitra eto amin'ny firenena mba handrosoasika sahala amin'ny firenena hafa koa dia io no atolotra am'izay fitondrana mahefa eto atoerana fitondrana mahefa zay hanao zay handrafitra azy ho tena ho tonga lalam-panjakana zay harahana sy hakatoavina fa ity sy misy ezaka ho fanonganam-panjakana sanatria sisin'izany fa ezaka ho fampanekena ny fitondram-panjakana hoe ity no hevitry ny vahoaka dia anjarany ama fitondram-panjakana azy ny manao hatotosa zay hevitry ny vahoaka zay entiny zay
zany hoe ijanona ihany ve tsika ao anatin'le hoe 4 ao anatin'le fotoanambe national zay sa efa misy hevitra hafa ihany koa mety hiditra anatin'izay hoe foto-kevy dehibe tondrana an'izay fampihavana-pirenena zay ka ny 4 no fototra iaingana io no fototra iaingana io 4 io satria raha sy isy zay firesahana amin'ny fikekeloka sy isy zay resahana ny fibebahana sy isy zay resahana ny fahamarinana sy isy fihavanana hatombony eo ka dia ho tonga amin'ny fitenisika gasy manao hoe no miava fa ny kibay akelika ihany ka ny sasany sy kibay fa kalaky ny kova akelika ihany ka manjary sy mety fa ilaina ny 4 fototra hanaisotra ny ahia rehetra hametraky ny fifampitokisana satria le fifampitokisana tena banga be ka fifampitokisana zay manaiky fanaraha maso sy fifampitokisana hoe de tokisa fa de azy ataoko anataoko fifampitokisana zay voaporofo fa tena mahatoky le olona na le olona metrahana fitokisana zany na le olona zay handray ny vokatry ny asa mahatoky amy alalan'ny fanekeny fanaraha maso no magnaporofo fa mahatoky izy fa raha sy mety araha maso izy olon-drasy izy zany sy misy salasalana fa olon-drasy satria sy misy mangarahara tiany fa hiafina mandrakariva ka ity zany de tena ilana ny 4 fototra fa mahafototra hiaingana azy dia misy ny rindrina miakatra avy eo isan-karazany ka le rindrina de raha fimpitondrana samy hafa zay atao hifampifehezana ato amin'ity tany gasy ty de eo le idirany hoe ahoana regny fahamarinana zany hipetraka amin'ny endriky ny manahoana ao ny fisarana ahoana zany fahamarinana zany hipetraka manahoana de ao ny fagnonerana amin'ny fahadisoana vita zay nanomba de aoka izy hanao zay hampiarina ny fahasimbana dia mitohy ny 4 de eo mandrakariva fa fototra zay iaingana kanefa fototra zay hivelomana sy hiainana mandrakariva am'le endriky ny rafitra rehetra zay atao ambony ento manana nampina ve monseigneur am'izay ia teny kely fosiny ngamba le fampihavanana ny sady tanjona efa koa lalakizorana zany hoe ny tanjona lavitrizaka izy io amin'ny lafindray efa koa tsy maintsy atomboka fa io mantsy le fomba fijery hoe ilaina ave zany sa tsy ilaina sisa iverinay fa sotoavina angeza be anana amin'ny malagasy ary raha iverenana lizy de salaminy mitadiny very isika raha marina tsy hoe very tanteraka fa ndraindray malaza tsy nanatovy-litsahona koa ny fitenenana ka raha nandray an'io fiangonana zay tsy hevitra atao hoe misidina fa miorina rahatsoratra masina satria antom-pisiny fiangonana tsy mahizy azy ny resaka fihavahana sy fampihavanana dia zay ny faharesen-dahatra ny hoe andao mahoetiny zany fampizarana ny mpiarabelona eto amin'ity nosy ity ary tena matsapa izahay fa takatry ny olon-drehetra ihany ile ny foto-kevitra raha miezaka fikikeloka sika fifamelan-keloka fahamari fantatry ny sokatsy-piarahamonina ny ao ambadiky zany fa no mampiavaka azy kosa dia ny hoe inona no asa takina sy andraikitra lasana amin'ny tsiraray mba ho raisina izolana ao amin'ilay tena hoe fampihavanana hitondra ho amin'ny fiadanana tokoa eto amin'ny firenena ka dia zava-dehibe ny fafahana mamerina izay ary averina mandrakariva amin'izay ivon'izay ny resaka satria fantatra fa misy amoa ny resaka atao hoe politika manodidina midinika samihafa ataoko fa tsy tokony hoitina mankany tanteraka ny resaka fa miandry zavatra amin'ny vahoakany hoe ahoana tokoa moa miainana n'izany fiavaozana sy fanavaozana zany zany le fiavaozana somary mengaka ao anaty ary ny fanavaozana hita ety ivela moa zany mivokany rehefa avy eo dia iverinay fa zava-dehibe ny fifantohana amin'le foto-kevitra sy ny fiainana ary ampiainana n'ilay zavatra nydiniana araky ny favoaten'ny présidente moa filohan'ny FLM teny hoe isy ireo rafitra zay tokony hipetraka anoho ny asa maharitra fanatanterahana izay vokatry ny dinika ao anatin'izao fianany be izao
eo am'izay hoe fampitokisana zay rehefa nareo no resaka amin'ireny flo dimy rahalahy reny mipetraka ave zay fampitokisana zay raha vao hoe avy any ambony zany raha ohatra hoe zay no raisina moa zany satria miengy avy any amin'izy dimy rahalahy aloha le fampidiniana sy ny ataontsika hoe lalan'izay hoe fampihavanam-pirenena zay mipetraka avy eo amin'izy dimy rahalahy zay hoe fifampitokisana zay anisany hoe teboka lehibe ihany koa efa niaiko mankory zareo manome an'le manaiky an'le 4 f zay ao anatin'izay nefa ny hoe mipetraka avy zay fifampitokisana zay eny to ny antony sy fototra amin'ny 4 f moa dia ny hananana indrindra fibanzinana voalohany indrindra fa isika malagasy dia miaiky fa sy tena ihany fa mifanahy koa fa mifanahy ny maha olona ka amin'izany ifotorany lehibe amin'ny mahafanahy zany dia misy fanatrehana an'Andriamanitra hatrany ary gn'antony siniavan'ireo ray aman-dreny dimy ireo ny taratasy voalohany fototra zay ny fanekena dia hoe marina tokoa fa sisy hafa miala zahay fa zahay reto ny fandimby ny tondra ty tany malagasy ty kanefa zao ny tany malagasy dia mbola isan'ny tany mahantra ka dia miaiky zahay amin'izany zavatra zany ka rehefa moa sisy reo ihany fa isika rehetra koa tokony andraikitra amin'izany ka ny fiaingana amin'izany fiekena heloka toy izany no fototra amin'le lazaisika hoe misy izay fifampitokisana le fifampitokisana io dia isan'ny zavatra zay kolokoloana sy itomboana kolokoloana sy itomboana dia tahaka zany na ny ray sy ny zanaka nge mifankatoko fa saingy misy fetrany ihany izy io fa sy hoe dia ny zavatra rehetra fa rehefa matapy le zaza dia fa mandotra izay milomay avelany rainy eo satria mety sy voariny dadasoly aho eto alefa aho mandeha ka le fifampitokisany zany misy fetrany fa le fetra zay hita ho azo amin'ireny fisoniana atao reny dia hoe misy tokoa fifampitokisana fa samy hiara-miasa ho amin'ny fahatanterahany fampihavanana io izay no fototra tadiavina eo amin'izy ireo dia niara-ndray koa fa dia tena hanao ho ohatra ho amin'izany fampihavanana izany sy amin'izay zavatra kendrena amin'izany fampihavanana izany dia tena mifampahatoky tokoa izy amin'izany zay no hitanay teo ka nahatonga le fiarahany misonia le taratasy sy hoe fiekenkeliko ihany fa taratasy zay mibanjina indrina ho ohatra amin'ny fandehana amin'ny fampihavanana ity ho ohatra zany amin'izay tena fahamarinana amin'ny feon'ny fieritreretana lazaina zany hoe tena feon'ny fieritreretany eo anatrehan'Andriamanitra ny lazaina hoe zao ny tena tokony aleha ka na dia hoe nisy roa ny ala dia zahay mino sy matoky fa izay ny tena heverina ho marina koa eo anatrehan'Andriamanitra fa saingy sy milaza hoe dia sy hisy antony tokony hiverenany koa manaraka ohatra fiaonandehibe amin'ny firaisam-pirenena fa io moa zany dia akinina amin'Andriamanitra zay efa natrehiny izy ireo tamin'izay fotoana izay ny hifeo iteny amin'ny feon'ny fieritreretany koa amin'izay hiverenany amin'io fa mila ny fifandeferana zay ny fototra fa ny fifampitokisana zany dia tahaka zany rahalahy mianala zany moa dia ianao toko izy dia zaho tokonao kanefa rehefa loaloha indraindray misy matahotra motra isasa dia sy andehako ava eto ihany fa sy sa makany soly aho ka le ino izy ty le falehan'ny fampitokisany dia misy zany fa arakaraky mohatry ny finoana agnaty ihany le izy eo indrindra tsika zao zany manana mampelekely fanampiny kely fotsiny angamba nomona ny tany teny hoe zany hoe nihevitrireo filo metona nydiniana taty amin'ny fionana somary hitsika ingamba zay raha marina so dingana taolona zay lalova zay fa tsy misaraka tamin'ny fionana efa natao teo aloha ihany ko sy ny zavatra efa natao talohan zany dia teo ny fionambe teny amin'ny sise hivato tamin'ny taona 3 ohatra anisan'ny hevitra efa nampiorenana zao lalan-kizoran'izao zany reny ary avy amin'ireny ihany ko nentina ihany ko
teo anaty am'ireo filoha zay nanana ny fomba fijeriny ihany ko ka zay izy manontolo zay zany reo no hevitra mitambatra nentina nidina tany faritra am'izay nyaveo ny foto-kevitra atao anatin'izy de zay le hoe tsy tokony isy atsiaro ho voalilika na tsy eny nyveoany tena amy CCI de efa betsaka ireo sokajy samihafa mitondra ny feo na avy amin'ny atoko politika na fiarahamonimpirenena na ny sokajy mpiarahamonina fanatsiaro izy hay hoe mbola misy koa reo zay verina fa manana feo ary anjara biriky ny ezaveo de ireo mpitondra teto amin'ny firenena ny fandimby zay mba tsara enona koa ny feony sy ny heviny de zay zany izy fameny fotsiny any mbolazan'ny président teo fa tsy hoe mandiso akory sanatria fa marina tokoa ary zay no naravina mba mitiliana ato anatiny eo am'izay hoe resaka fionam-bely nasionaly zay rovina marina izy io ny atao atakiny ahoana no mety hoe fizotran'izay fionam-bely nasionaly ino no indrasantsika am'izay ary rovina no hoentiny eo amin'ny fitondram-panjakana mahefa araka ny teninareo teo ihany ny résolution voko anatiny miresaka hoe fanatanterahana fionam-bely nasionaly raha zaraiko de misy zavatra anakony lehibe io lafiny pitsopitso ny ara-teknika de io ny atao hoe lafiny ara-potikevitra zay fampitiniana ngamba ny lafiny teknika araka nyvoalaza natsitiky ny filoha evelany mateo de ny hoe fatatsika fa tsy niara misy mbola faritra anankitelo farafakely izy iny zay tsy mbola natateraka any azy raha sy tamin'ny herinandro lasa teo zany dikan'izay dia misy akony any zao miresaka fandaminana samihafa ka no zay antony zay indrindrindrindra sy mbola lafiny hafa ihany ko manodidina fanatanterahana dia misy ny fanapa-kevitra ny hoe faindrena sy fitsaratsara koa ny izy anemorana kely ny fotoana fanatanterahana ny fionam-be tsy de ho lavitra be io akory fa kosa ahafana misoroka zay mety hoe zavatra mba tsisy ny ahena araky zay azo atao hoe ny atao hoe indro kely isan-karaza tsy ho lavitra hoe fa ambara sy amafisina ihany aorina kely ny tena hoe tia ny daty fara anatanterahana azy ny foto-kevitra hoentin'ny dinika dia eo am-pandravonana sy mpiasana an'izany mihitsy zao ny azony hoe comité technique araky ny vavoazava teo ny hoe ny olona avy aty amin'ny FFKM ary koa reo sokajin'olona zay efa niara-ny asa teo dia reo solitena avy amin'ny reo folody miara-ny asa teo moa zany lafiny teknika zay sy lafiny ara-potikevitra io dia ao anatin'izay no fanaovana azy eo anatin'izay ary hoe ao anatin'izay aiza ho aiza kosa ny toeran'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena eo anivony ty hoe fampihavana-pirenena eto Madagasikara ty satria ohatrany somary samy manany heviny ry zareo raha tsy teny fotsiny firenena roa lehibe matanjaka eran'izao tontolo zao dia manana ny heviny tsirairay ny ray milaza hoe manohana mafy nyty fampihavana firenena izay mandeha amin'izao fotoana zao ty ny ray ihany koa nefa milaza hoe tsy dia hitany ny atao hoe antony tokony hanaovana ny fampihavana firenena satria mbola tsy dia nisy ny ady lehibe toy ny tany hoe Rwanda na tany Centre Afrique teto Madagasikara ahoana ny hevitrareo manoloana an'izay ary misy ve zay hoe interférence ny communauté internationale zay ao anatin'ity processus ity ny zavatra zay fantatra sy ny ainana moa no azo lazaina fa ny eritreritry ny internationaly agny sy gnaopony sy de tena teny hatao izy ihany mahalala zay fa tena efa nisy tokoa ny honanay tamin'zareo na tamin'ny Union Européenne ny SADC sy ny Union Européenne fa ny Union Africaine le ny SADC ary magnambala ny filazany hoe ny fanohanany tsara nyty zavatra zay atao ty ka fanohanana moraly angazy zany no azo lazana hatram'izao
satria hatramin'izao raha fanohana rabola mbola tsy nahita zahay ny ho avy mety ho be izy fantatro fa ny fanohanana moraly de hoe de mety sy tamin'izao vanim-potoana zao ihany fa na talohan'izao koa aza talohan'ny fifidianana zany talohan'ny fifidianana de fa nisy koa zany ary nisy moa tamin'izany fotoana zany le hoe malgasy malgasy zay nentanina sy naporisina tokoa ka misy zany fiandaniana ihany amin'izy ireo makaty fa de mbola sara manao hoe asa hojerenao mifalena angamba zay mety zay ny heviny sy fantatro fa hatramin'izao zany raha tena fanohana rabola zany de gnoavo mety ho tonga fa hatramin'izao loha mbola sy hitako ny zavatra manaraka moa de zao ny zava-dehibe indrindra amin'ity fampihavana pirenena ity de ny fahasapasika fa sy hoe karamainy agny velany isika ny havana de am'izay rehefa tapitra ny karama de miady indray fa halala sika sy asiaro fa asika ty fiampihavanana ity ary resy lahatra ansika sirairay fa ilaisika izany ho fampandrosoana ity firenetsika ity ka hananasika rehareha am'izay nataosika hampiombona sy hampiraisika ato am'ty tany gasy ty ka am'izay hananasika mahaizy asika vaovao mifototra moe izahay gasy no nivondrona ka nahefanay ny hafirenena iray anay koa na ho avy agnasimo navaritry na signanana andrefa nafovoany ny vondrona zay hanao sata fampihavanana zay ho tazominay sy arovanay io le mahaizy asika vaovao io sy mila ady lehibe zany fa mila faharesen-dahatra mila fanovana ny saina ka ny mahaizy asika sy miankina amin'any velany fa miankina am'sika atao trano dia am'izay hisy ny fifanampiasika malagasy fifampandrosoasika malagasy ka satria misy dika lehibe zany ka raha misy zavatra hoe vita gasy io ka de sy ho vidiko manomboka am'izao fampihavanana zao de ano hoe vita gasy io ka de ho vidiko satria fampandrosoana ny fireneko zany ka raha misy sy sara ao de ilaza hoe hasaraonareo tahaka zao fa mbola sy mety dia hisy fandrosoana be lavitra ho asika malagasy sy amy lafiny hoe arasaina ihany sy amy lafiny hoe ara-panahy ihany faraka zavatra zay iainana koa avy amin'Andriamanitra daholo reo ka amiko ny tena zava-dehibe zany de ny faharesesika lahatra ka hanao zay azo sika atao sika taon'ny CCI vatonge tamin'ny 2013 de tena ny mpandray anjara no niatoko ny fahatongavany eo niatoko ny zavatra rehetra ohatrohatran'izay koa ve tamin'ity ka izy lefa voalazako to hoe misy ohatra ny fitondram-panjakana satria ny trésor namoaka vola amin'ny faharesen-dahatry ny fanjakana fa tena volam-bahoaka tokoa ny eo ary asam-bahoaka ty ho amin'ny fampihavana sy fampandrosoan'ny firenena ka ty fihaonam-be ty zao dia tokony ho isy ihany marika farafahakeliny izay avy amin'ny mpandray anjara rehetra ahitavana hoe tena azy asika gasy ty ka misy mba anjara briko tokony ho entiko am'ty fa izay no mbola fandamihana sy hoe fanapahakevitra zany lazako lany fa faneriana noho ny hoe fanana sika n'izao fampihavanana izao sy ho vesatra ho an'ny rehetra fa ho marika kosa ho vavolombelona sy mandara velively ny fanampiana avy agny velany zany sy mandara velively faingany mba hazoto ho anampy izy ireo satria sy mitokamonina sika na de nosy aza eto anivony ty tany boribory ty sy mitokamonina fa mifandray amin'ny firenena rehetra ka ingany hasapategna ny firenena rehetra fa sy tombosoana anankiray ity fa tombosoa ho an'ny malagasy manontolo ya manana kely ena gamba manodidina an'le fomba fijery hoe ary misy sanamhoe resy lahatra am'izany sy mivoy an'izany azy ndraindray fomba firesaka ny hoe
tsy ilainy malagasy ny fampiavana zany fa tsisy niady tsisy iverinay fa tsy de marina loatra ihany zany fomba fijery zany ary zay hoe zahay manosika ny fifikahimany hoe tena ilaintsika ny fampiavanana satria mahatsapa izahay atrany akalohany araky naverina teo tsy hoe andeha ny élection de andeo tao fampiavana taoriny élection de andria ampiavana tsy zay ihany izy fa hatrany amoloany fa hoe ilaina fampiavana zay nampalelino nanontany communauté internationale moa to fa tao anatin'izay lalana ny zora zay dia ny communauté internationale iko raha tsy laza fa tsy ny hoe nisiatry ny sapeka ohatra anisan'ny sakana ny hoe ajanony ataonareo io fa mandelingelina ny lalana ho amin'ny fisotroana fifitianana atahoana moa vita fifitianana mbola io ihany ny zava-misy any dia zay mbola ataona fa maro toerana ihany zany le farisendahatra miverinay fa mazava-dehibe mifampiavanana tanterahana sy tokony io mipetraka eto amin'ny firenena dia satria mahatsapa ary miara-manaiky isika fa be ny lolony ny fiarahamonina dia tsy ady mifampitifitra basy ny sisa ny fandrenesana ny hoe fitsaram-bahoaka sisa zay mampivarahontsana tokoa amin'ny maha-olombelona ny mandre azy ary indrindra tsy mijery ny andrany any sika fa mijery ny taranaka mandimby andinga ilana saretsaina ny hoe ireo misy zaza madinika misy tanora mahita hoe io misy fitsaram-bahoaka dia olona velona dorana na tsy fantatra zay anaovana azy dia tsika ve tsy mino fa hipetraka ny paratoko ny taranaka any reny ka hivelona fa izany ny fomba fanao raha tsy arenina tenyzao zany ka hiverinay fa zava-dehibe zany lalan'ny fampiavana zany mila miavana amin'ny tena ny olona mila miavana amin'ny mpiarabelona ary mila miavana indrindra amin'ny pahary sy ny tontolo manodidina azy ny tontolo iainana anko anisan'ny zavatra ngesabe voafoaka ny fihavanana sy ny fampihavanana zany rehetrarehetra zany ka matosinda nykorotana ny tontolo iainana nisy ady tao niady nanimba ny olombelona sy raha olombelona ary iverina fa zay le fatongavatsaina vaovao zay dia ilain'zay matony misy ny fisaram-bazana isan-karazana soran'andriamanitra mbola tsy tongotsika ny amin'ny hoe rehefa dia mifandramatra mifampitifitra dia zay ve natao karazana maritrefy mety nanamarina hoe ilaina amin'izay mifampiavana ary hifamono maty eto iverinay fa fahadisoana ihany zany ka zay angamba natao hoe anamafisana fotsiny andreka mialoha fantaniko farany ty mialohan'ny anakatonatsika ny fandarana mialoha ihany koa ny ametrahanareo afatra mampijerintsika misy ve atao hoe impact na fiatrekany tamina mission pastorale ty asa fampiavanana izay natonareo ity satria efa hipaka ataontsika hoe amin'ny volana fahaefatra fahadimy angambany zao ny asa natao zany hoe fanomboana fomba officiel maka référence ihany manko zany le hoe 19 décembre zay manko no ataontsika hoe niangana voalohany n'ity lalan'ny fampiavanana anankiray ty na dia hoe efa nisy tany aloha zany tamin'ny taona 3 sy ny tany aloha misy impact tamin'izay hoe mission pastorale ny anivon'ny fiangonana tsirairay avy ity resaka fampiavanana ity misy lafiny tsara ve sa misy lafiny ratsy le izy ento ny asan'ny fiangonana moa dia fampiavanana raha jesosy kristy dia izy no fampiavanana asika amin'andriamanitra sy fampiavanana asika samby olona ka raha fampiavanana zany tena asa pastoraly zany tena asan'ny fiangonana ka raha ho impact zavatra efa iainany zany efa iainan'ny pastora mampihavana mpivady miady ataony zany mampihavana olona pirahalahy miady mampihavana olona miady lova zavatra asa pastoraly daholo zany ka asa moa le hevitry ny impact fa raha nyfahitako azy tena ny fiainana pastoraly no miatefa amin'ny fiainam-pirenena manontolo am'izao ka dia ny pastora opera presbytera impastera zay no manao asa pastoraly amin'ny firenena manontolo mba hiseny fihavanana indray
satria eo am'zany fihavanana izany ihany no misy fandrosoam-pirenena na ho ary économie zany na sosialy na zay tononona rehetra eo raha sy misy fihavanana sy misy zavatra vita. Isika mihevitra moa fa ny association de hivernao zavatra hoe zavatra mbanalana ihany zany vo miteny association miteny société famorona zavatra kelikely ao anatin'ny société na lehibe ao anatin'ny société hampandrosoana zavatra ary ny organisation samihafa koa azafady fa mampiateny vahiny de zay faleny raha sy misy vobola samihafa ao amin'ny firenena zay isen'ny fampitokisana ary fibanjinana zavatra kendrena anankiray hizorana de sy misy firenena mandroso misy ka efa miharavarava zany eto ka izay no atambatra indray efa miharavarava satria aiza moa gnahitavanao eto fomba manahoana ny moanao fa hoe rehefa tonga ny fiovaovan'ny président ohatra ny pirenena dia mihafaty miaraka am'izay koa ny atokony de mazava tsara am'le izy fa sy misy fihavanana matotra amin'ny famatotra tsara ao ka manjary mila an'izay famerenana ny sainy gasy zay manao hoe aleo very sy kalakalam-bola toy zay very sy kalakalam-pihavanana satria le fihavanana ny fototra fa sy le vola ka tena ny asa pastoraly mihatra amin'ny firenena manontolo zao ka mianso ny feony fieritreretasika tsirairay avy amaha-mpivavaky na ny feony fieritreretasika aby amaha gasy malagasy zay manao mifanahy maha olona mba hiaiky zay soatoavina lehibe mifototra amin'ny fihavanana zany io zany no tena hitako am'izay falena ka raha ny fihavanana amin'ny Kristy de tena io indrindra isen'ny katrefa am'izay na ny fivavahana rehetra zay mitory fihavanana am'izao fiainana zao sy fihavanana mandrakizay de tena sy misy zay handay ho katrefa fa tena fototra amin'izy rehetra zany ka ingany ho tanteraka soamantsara amin'ity firenentsika ty fampihavanana io de ho hitasika fa io ny tena fotoran'ny fandrosoana. Mananampiana hoe ny monseigneur Samuel misora tompoko hoe impacte moa zay anao teo raha pastoraly raha raisiko indray ny lafiny anankiray ny fitraikany izy makaty amin'ny fiangonana azo etretina koa ve zay misy ihany tokoa io ny vahoaka eny fiarahamonina eny eny no fiangonana ihany koa ny avy ihany koa nivoaka eny fiarahamonina ka ndraindray ary eo dia somary manarotra kely any satria atao misehitry ny ainao manjery reo olo reo dia mieno feo isan-karazany dia mandray zay hevitra voizina ho aminy ndraindray ary na marina tsy tena marina loatra dia reny ndraindray mety manako any am-piangonana any dia ny zava-misy anefa dia zao ny hoe ary eo nametraka andraikitrangeza be indray amisehitry ny fitondram-piangonana zany amin'ny hoe zay le izy fa dimy tokony hijerevana an'izay rehetrarehetra zay am'le zany dia fotoana mirehana an'le olona iverina hoe ty lay tena tokony fijery azy fa tsy arak'izay fomba hijereva amin'ny manodidina rehetra fotsiny any ny tena tokony ho izy hevitra moa toera-pary ny olona samy manana ny fomba fijeriny dia ekena ireny fa hoe hoe ny akony io kosa tsy maintsy mipetraka eny amin'ny fiangonana izao ny fomba hijereva amin'ny fiangonana azy ary iny dia misy ny zavatra azy ifanakalozan-kevitra fa misy kosa rehefa tena makasika eny antsony eny lehibe ka tsy maintsy mipetraka eny izao no zavatra misy marina manodidina izay eo amin'ny andraikitra moa dia tsy afenina fa misy zany satria na dia resaka fotoana efa vita satria fampiavahana zavatra trango anankiray tao anatin'ny asa pastoraly zay natao regny ny asa-piangonana dia asa mitoy foana io dia nisy ihany ndraindray ny fiatraikan'izay taty amin'ny fanatanterahany asa pastoraly aloha ny asa pastoraly amaizy azy ny tiana tena eny kanefa nazanona zany dia tsy maintsy nisy ihany koa ny hoe mametrany hoe zava-dehibe ty ezaka tao tia ary tingana lalovany reto ka tsy maintsy nalamindamina teo moa ny fotoana ndraindray ndao fa ilay ny vahoaka satria le tombontsoa imbonana ny heverina fa zava-dehibe
fa tena nisy tokoa amin'ny lafindray io iaho kanefa dia soan'andriamanitra aloha fa ady eo azy zay dia asa moa natao na ny any am-piangonana na ho an'ny firenena tsy hoe misaraka akory zany dia soranazy tantanany sy mifikimbinany ao anatin'izay andraikitra samihafa zay ka dia zay ngamana azo ambara eny ary izay ihany koa no fanontaniako farany manome anareo mirahalahy 10 minitra avy manome afatra ho an'ny mpijeritsika amin'ity androany ity nareo mari avy ihany fa avy amin'ny filakevitry ny fiangonana kristianina malagasy na ny FFKM. Ny afatra sotra dia zao ny fampihavanana dia sy vita raha sy misy fanolora-tena avy amin'ny tsirairay, misy fifandeferana avy amin'ny tsirairay ka dia manentana asika mba hizery mandrakariva sy hibanjina ny tombosoa iombonana zay antenaisika ho an'ny malagasy manontolo amin'izao fampihavanana izao. Manaraka izany moa ny fitondrana izao ambavaka satria Andriamanitra irery no hany mahay mampiray asika. Zany ny fampihavanana malagasy dia oloha sy maintsy misy sorona, misy zavatra maty hanaovana ny famosorana ny heloka samahafa ary fandravonana indray. Amin'izao ny asika dia ny fihavanana amin'Andriamanitra io no atao ho fototra hihavanasika tsirairay avy ka noho zany aoka azoto hivavaka hitondra izao fampihavanana zao amin'Andriamanitra mba hahazo ny sodran'Andriamanitra asika ka sady hihavana amin'Andriamanitra no hihavana amin'sika samysika koa hahay hifamela ary hahay hifampitondra amin'izay rafi-pitondrana zay ho tapaky ny maro avy eo ka sady hifampitondra moa sy hifampifehy amin'izany zay ho tanterahana araka izay ho tapaky ny fivoriam-be zany. Dia Andriamanitra ny fiadanana ao amintsika tompoko. Ny teny tiako amarahana anjara fanasam-pitenena dia misy zavatra ihany tiako lalovana tsy fampiasika fanatena aza ao anatin'izao zava-misy tranga firenen'izao mitranga tingana fampihavana sy tanterahantsika veriko fa tsy azo ditsika io dia ny fahasairana mbahoaka indrindra vokatry ny loza voajanahary. Eto dia mba namafy ihany fimbonam-po ny fiangonana amin'ireo atao hoe izay trabona sy tsy vitany trabona fotsiny fa namoy havana sy fananana mihitsy aza. Efa nisy moa mivavaka natao ho amin'izany manamafy izany ihany atao mpamarano iahona dia ataoko hoe aty amin'ny farany tsy manonona iverina tokoa fa ezaka angeza be fa ny ony maso izany fampihavana zany keo ny fampitsimbinana ka dia mafisiny eto ny antso zay fanatao tamin'ny vahoakan'Andriamanitra rehetra sy ny fiangonana rehetra ny amin'ny hoe mba atsiaro anao tolotanana ary efa nisy nanao mbola nisy mikasany anao dia hoe ararotiko amafisiny eto izany amin'izao satria fanehoana endriky ny fihavanana hita maso ihany koa zany ho an'ireo mpiarabelona zay trapasahirana sy midona bahorina isan-karazany. Amafisina ny antso zay mbola tsy nahatotosa mba natanteraka izany ary indrindra zava-dehibe nivavaka zay voalazan'ny président luteranina teo fa ny anankiray ihany koa mahakasika ny fanatanterahana ny fihavanana dia fampihavanana dia izao no hoe ilaina ny fiomanantsika sahady ny amin'izay mety ho endrika fanatanterahana zany na mifandraisana anjara mivantana io araka ny voalaza teo atsika malagasy io aloha voalohany indrindra fa tsy tonga dia ny hoe aiza ny mety mana averia sy avy atsy fa mpiomanana sahady ihany koa iaho mitoetsaina hiatrika an'izay ny hoe raha misy ny antso iatefa everina fa tsy anao sy-potanana zanaky ty fireneny ity zay everina fa andray anjara bitsaka amin'ny tidingana fampihavanana indrindra eo amin'ny sehatra nasionaly ity
fa mba samy anao mpitiavana mankitsy-po ary anatin'izay faresendahatra iny hoe ilainy firenena sy nyvahoaka malagasy sady indrindraindrindra sitrak'Andriamanitra zany fa tsy hisalasalana ka dia mirary ny fiadanany tompo atsika mianakavy ary samy totosa somatsara ny refikasana masin'izay merci izay ihany koa no manakatona misy fandarantsika tamin'ity androanyity misaotra anareo morala ny pasteur Rakoto Andor Modeste avy eo amin'ny fiangonana loteriana malagasy ianao no mitarika an'izany fiangonana izany ny monseigneur Ranarvelo Samuel John avy eo amin'ny eklesia episcopaly malagasy ianao ihany koa no filohan'izany fiangonana izany ary voarafitra ao anatin'ny filakevitry ny fiangonana kristianina malagasy na ny FFKM. Misaotra anareo mamerina fisaorana hatrany nanaiky ny vahinay tamin'ity androany ity. Zay ary no teboka napetraka tamin'ity fandarana resabe ity tamin'ity androany ity izay no mametraka velomanareo mandrapitafa ary manasanareo hatrany anaraka hatramin'ny farany ny fandarana eto amin'ny fahitalavitra matv. Veloma ary tompoko.